Ny fananganana fotodrafitrasa miisa roa izay mitentina 30 tapitrisa ariary ao amin'ny toby fiavaozana FJKM Antananarivo andrefana ao Ambatomena hampantokana mahitsy izay monitsanga ambaton'ny 70 taona ny ataontsika hoe antoko-pihira ampifity ity izay ny makasika an'indry fa ny makasika ny teknôlôjia kosa indray dia efa manomboka kafizin'ny malagasy sy ny mpanaraka ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao ireny antsointsika hoe cinéma 3D ireny tsy mitsaha mivoatra nefa amin'izao fotoana izao ity tontolo iray ity ka dia nampahafantarina tamin'ny mpankafy indray araka izany ny antsoina hoe cinéma 5D. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny fialamboly eto andrenivohitra dia nampidirina eto Madagasikara ny cinéma 5D zava-baovao tanteraka ho an'ny malagasy kanefa efa mahasarika olona maro sahady na kely tokoa na lehibe dia afaka manao azy ity avokoa. Nisy ny fampahafantarana ny cinéma 5D io tolakandro tetsetany mena izay natrehan'ny mpanao gazety mitondra fanazavana mikasika azy ity ny tompona andraikitra. Zava-baovao tokoa izy io satria raha ny tena marina dia voasaina ama voalohany nanao an'izy io ny fahitana ny zavatra misy any ivelany zany nahitana an'izy hoe mba mety ho tsara koa izy ity mba hoentina ho antsika aty Madagasikara dia izay nampirisikana nanao an'izy. Voalohany indrindra aloha dia miampiala voly ny tsika satria tsika koa zany ohatrany tsy dia amin'ny fialamboly izay ihany koa tsika ny tena marina dia mba entina hanampiana an'ireo efa fialamboly mba efa mahazatra antsika hatramin'izay zany dia izy. Izy zany tokana ho an'ny rehetrarehetra mihitsy zany ilay izy na ny kely na ny lehibe na ny efa zokinjokiny fa ny hany fotsiny hoe mba olona hoe salama tsara zany. Tsy voatery mamatana toerana malalaka fa efitrano miisa roa no andraisanareo mpialavoly. Maharitra 5 hatramin'ny 10 minitra kosa ny sinema atrehan'izy ireo. Mampangitakitaka tanteraka ity fialamboly vaovao ity. Lafatra dia lafatra toy ny tena izy mihitsy ny efe tsapan'ireo ho mpanatrika na ny feo zany, ny rivotra, ny herika hatramin'ny sary sy mandeha amin'ny écran. Afaka misafidy kosa ireo mpialavoly amin'izay sinema tiany alefa araka ny fanazavain'ny tompona andraikitra trany. Mahafinaritra ny fivoaran'ny teknôlôjia tahaka ireny izay ny koa ny mamarina ny fampalalam-baoantsika fa mialohan'ny teny isarana aloha tompolahy sy tompoko vavy dia tsara indray ny mampahafantatra antsika fa ho amin'ny rapitso azoma no ivoahan'ny gazetiny lehilahy moderna ny gazety Mahery ahitantsika ny lohahevitra izay fanafantarana azy ny tontolon'ny fanatanjahantena dia ipahantoerana hatrany ao anatin'ity gazety Mahery ivoaka ho amin'ny rahampitso ity ny vaovaon'ny candidat eo ihany koa ny congrès national tsy ara-potoana amin'ny TGV santionany amin'ny entina tamintsika ireo ny songadina ho amin'ny rapitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy tsika amin'ny fanome fotoana eto veloma tompoko.